Riavana malala amin'ny Tompo, ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, natratra n'izao alahady voalohany amin'izao volana fahadimy amin'ity taona 2024 ity indray. Ataovy zava-dehibe aminao ny fahatongavanao eto amin'izao toeran'izao fa lay Andriamanitra ny Andriamanitra, lay Tompony Tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka mihitsy no mitsenanao eto, ary izy ny mandray tanananao, izy ny mamihana anao, ary izy ihany koa androany anome anao ny hery sy ny tanjaka, ampitombo ny finoanao indray ho entinao mamaky vaky ny volana ambo manaraka amin'ity taona ity. Andesika hanome voninahitra azy, andesika hisaotra azy, ankalaza azy satria manatrika antsika eto lay Andriamanitra ny Andriamanitra, lay Tompony Tompo, lay mpanjaka ny mpanjaka. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny Salamo 770 no iarahantsika rehetra mamaky. Salamo 770, atombokintsika amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Aorian'izany dia ny Fiarahana fahaenina 40, ao amin'ny Fiarahana protestanta aviry vazatany eo, ny andininy voalohany sy ny faharoa no iarahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny Salamo 770, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka ambonin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny fireneny samy hafa Andriamanitra, petraka eo amin'ny seza fiandrianana. Ny mpanapaka ny fireneny samy hafa, miangona eo olon'Andriamanitra Abrahama, fa n'Andriamanitra pinga ny tany, avo indrindra izy. Amen. Aviry vazatany eo, iarahantsika amin'ny reton'izany ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra. Aviry vazatany eo, sikulina wandaritra, Kamira, ifana vutandeire, zaya muzena marume, zia vitare kamidera, zaya muzena marume, zia vitare kamidera. Aviry Fiangonana, aviry Fiangonana, mazandratorenife, nigerani manavuta, nafiandefitaziza, mirawapane. Irawapandeanana, irasunisiruna. Ivavaka isika
voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Lay Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, lay Andriamanitra sandratra satria Andriamanitra ambon'ny Andriamanitra rehetra. Misaotra anao, mideranao, mankalaza anao zay, ny amin'ny fitantananao sy ny fifimbinanao anay tsiray avy. Misaotra anao Jesosy satria velona trapamonjeny izay, afaka miona aminao indray eto amin'izao kianja masina izao, amin'izao alahady vaovao zao. Tao anatin'ny lalatsarotra maro isan-karazany, ny tantananao sy ny fimbinanao anay, tody sao matsara eto izay. Tao anatin'ny olana no nanomezanao ny vahaolana anay ka nivoaka ho mpandresy izay. Tao anatin'ny aretina izay nikikiny tsiray avy tany amin'ny isa-tokantrano, hatrany amin'ny hôpitaly rehetra tany, fa nomenao ny fahasalamana, nomenao ny hery sy tanjaka ka velona trapamonjena. Ary tao anatin'izay rehetra nampierikeriky, nampivezivezy, tao anatin'ny fakapana maro isan-karazany ihany koa azy izay mety na lavo ny tsiray avy, fa ankehitriny kosa tsy nafona ho very, tsy nafona ho rendrika Jesosy, fa de nitao aminao ary de nanehoanao ny voninahitra ao ka miona aminao eto amin'izao toerana masina izao. Androany ara Jesosy, aoka ho feno ny fanatrehanao zao fitoerana izao, aoka ho feno ny fanatrehanao ny fonay sy ny sainay, ny fananay tsiray avy, ka na iza tonga eto amin'ity toerana ity samy ahita zany voninahitra ao mamirapiratra zany, samy atsapo zay Jesosy, fa eto ianao manatrika anay eto ianao, miresaka aminay eto ianao, ampahery anay ianao Jesosy, amelombelona ny fananay indray ianao, ka tonga nay olom-baovao araka ny teninao Jesosy, fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Androany ara Jesosy, tanteraho aminay ny teninao fa eo amin'ny fitoerana rehetra izay antsoinareo ny anarako, eo no natonako anareo ka hitahiko anareo. Zay rehetra tonga eto androany Jesosy, tsy sy alamaina samy baby fitahina ody any atokantrano ihany, satria ny Andriamanitra tia anay, lay tsy mahafoy anay, lay mihevitra amin'ny fiainanay mandrakariva, nefa tonga eto amin'izao toeran'izao androtsaka ny fitahiny sy ny fahasoavany ho amin'ny tsiray avy isam-batan'olona. Zany rehetrarehetra zany no hanomezanay voninahitra anao, zany no hiderana ianao, zany no hankalazana ianao Jesosy, ka na dia mbola tsy tonga ny an-danitra azy zay, fa eto amin'ity trano izay nataon'ny tanany zanak'olombelona ity ihany, eto ampitsanganan'izay mba manome voninahitra anao, mideranao sy mankalaza anao, ka ny feonay rehetra zao Jesosy, avelao ikambana amin'ny feo vahoaka ny lanitra, amin'ilay fiderana mitalakotrokotroka fanao any an-danitra any, manao hoe Masina, Masina, Masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazo toeransika rehetra. Mandondona ny varavaran'ny fototsika Jesosy, te hiditra, te hiantrano amintsika tsiray avy, ary indrindra andefa ny tenin'izy mba hasitrana antsika tsiray avy, ampahery antsika indray amin'izao androandroany zao. Ira fa 740 ao amin'ny firana protestanta, indro Jesosy mba avoay, avo sakaizanao mba avoay, lay malala fezay sady sitraky indray, tonga ho anao indray ka mba avoay. Ira 740 ao amin'ny firana protestanta ny tanterahantsika, ny andininy voalohany dia hiakatra vetrany indray amandrenitsika Dada RANDRIANATOANDRO nambara ny afatr'Andriamanitra amintsika tsiray avy. Indro Jesosy Sari si jaki
mivavaka isika. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra ilay ambony indrindra tompony fiainana rehetra, ilay ny teny hoe aoka ho fantatrao manana fahefana amono anao ary manana fahefana amelona anao. Manolona zany herinao sy ny fahefanao zany Jesosy dia miondrika manaja anao zahay satria ambany dia ambany. Fa misaotra anao zahay mbola mananatra anay, manoro lalana anay, manitsy ny dianay ary manafay anay aza. Fitiavanao daholo zany. Ka raha handinika ny teninao zay mangataka ny fahazavan-tsaina avy any aminao, indrindra fa ny fananao masina mahay mibitsika aminay mangingina, tsy ny eto ihany fa ho tonga hatrany antranonay tsirairay avy. Dia mitenena ary Jehova ho fa miai ny mpanomponao. Amen. Ny fampianarantsika androany araka lazaiko aminareo foana dia tsara ny mampitombo ny finoantsika. Ny toriteny manko matetika tsisy manontany, tsisy mametra-panontaniana. Vitiny tonga any an-trano anao adiny daholo izy rehetra. Fa ny fampianarana kosa misy entinao mody, misy eritreretinao. Mbola betsaka moa ny meditra tsy maninona akory zany fa dia efa niteny taminareo rehetra any ambony moa hoe mba ataovy ihany izay atratrarana ny fotoana. Fa nilazaiko anareo fa nisy fotoana teto, nisy mpiandry kely zay no nilaza fa hoe Jesosy ane ozy rehefa tonga eto am-piangonana ka mivavaka dia fantatry Jesosy ny olona mivavaka amin'ny fony. Dia hoy izy tamin'izay hoe iny Jesosy feo akaiky an'ity olona ity, vetivety io izy ary alavitra be ary, vetivety izy ary alavitra be ary, vetivety izy tonga eto indray. Dia nanontany azy le mpiandry kely hoe inona moa ny dikan'izany Jesosy? Dia hoy izy hoe fantatry ny olona mivavaka amin'ny fony dia ireny ny tsimponoko, ireny no enoko, ireny no enoko vavaka. Ka dia nampieritreritra antsika izany zavatra zany mba raha azo atao dia tsara ihany ny mihazakazaka tonga aloha. Ririnina moa ny andro zao ka dia ohatrany mandefitra kely hoe aloha sy misy taratara kely, fa raha midina eo zahay dia tena mbola vahoaka amin'ny tany mihitsy no mibisesika any amin'ny tohatra. Ka dia zay ny toko izany hoe raha azo atao dia samy mba hamonjy ny fotoana daholo isika aloha somary tara kely amin'ny andro ririnina zao mba miandry anareo avy lavitra. Ny fampianarantsika androany indray satria efa nampianatra ny momba ny batisa isika, fa zay rehetra natao batisa amin'ny rano fotsiny ka tsy nametra-tanana dia voalazan'ny apôstôly Paoly fa tsy nandray fanahy masina. Be dia be ny efa natao batisa tamin'izany. Tamin'iray volana lasa efa nisy 700 ny omaly nisy mbola mihoatra noho izany ary betsaka mbola metraka fanontaniana. Nefa kosa
ny mampisalasala le any ambany vohatra dia ny fitenenana hoe any Taninanandrano no misy batisa fanondroana e, aloha zay ho an'ny Pasteur. Dia efa niteny tamin'ny Pasteur rehetra, tsy any Taninanandrano ihany fa any amin'ny fiangonana tsirairay avy antanio ny olona ho taminao ny tao batisa. Ny FPVM mametra tanana, Loahevitra mametra tanana, ny sisa tsy fantatro. Fa ny reko dia hoe rehefa manao batisa dia manao rano kely atete amin'ny loha eo izy, dia zay, fa tsy mametra tanana. Raha sendran'izay nareo dia nazay ny soratra Masina fa diso zany. Rehefa tsy soratra Masina iletsika dia diso daholo. Fa za manao batisa nareo zay amin'ny rano, fa Jesosy anao batisa nareo amin'ny fanahy masina. Reo tsy maintsy miaraka amin'ny fotoanany batisa, ka rehefa miraraka ny rano hoy Jaona mpanao batisa, nanao batisa nareo amin'ny rano fa Jesosy kosa anao batisa nareo amin'ny fanahy masina. Tsy azo raha tsy amin'ny alanany fametrahan-tanana hoy ny apôstôly Paoly. Lazay ny tandrina rehetra ny aminy zany, ary tokony hanao zany daholo any amin'izay misy anareo rehetrarehetra any ianareo. Tamin'ny herin'ny teotsika ray volana lasa dia momba ny fahafolo-karena. Ny fahafolo-karena dia efa nilazain'i Jesosy mihitsy, misy mametraka fanontaniana hoe zany fahafolo-karena zany moa Pasteur, raha manome vola azo ray alina, fahafolo-karena zaraiko tia ho an'ny mpitandrina, tia ho an'ny mahantra, tia ny any ambany vohatra. Mety ve zany sa tsy? Dia hitanareo tsara ny bokin'ny Joël efa nivakitsika ny hoe raha hanome an-karamako anao dia tsara zany, faratsy zany oka ihany. Amin'ny Joël misy an'izay, zany hoe ny madiodio zay no an'Andriamanitra. Raha manome ray alina ianao aza miteny hoe fahafolo-karena, fa mitenena hoe ny 5,000 amin'io fahafolo-karena, ny 1,000 amin'io ho an'ny mpitandrina, ny 1,000 amin'io ho an'ny mahantra, etsetra etsetra. Fa le nazo madiodio tenenina mihitsy hoe tianao Andriamanitra ary tia ho an'ny hafa. Samy hafa zany, fa samy hafa koa ny vokatra omen'Andriamanitra anao amin'izany. Fa ny androany isika momba ny ozona, lava be zany resaka zany, tsy vita eto zany, fampianarana manokana izany. Zavatra tsotsotra ihany no meko anao dia ho hitanao fa tena ilaina ny fanampahana ozona. Betsaka no miteny hoe ina moa ny ilana ny fanampahana ozona? Angasy efa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana daholo ny ozona. Marina zany, fa nahoana mbola misy foana ny ady saina, fakivila, mianatra tsy afa-panadinana, mitady asa tsy mahita, mitady zaza tsy miteraka. Fa nahoana ny mbola misy zany? Fa ny tapahana ny ozona afaka daholo ireo.
nahazo zazany tsy nahazo mbola mpiasanao a raha mba mety ianao na any ambony any a ianao 13 menada no zonon'Andriamanitra raha mba miasanao a ka eto anao a dia tongava fa zany oziny zany efa tamin'ny andron'ny Adama miteny aminao fotsiny Genesisa 7 angamba ny voalohany zay jerentsika vetivety daholo izy rehetrarehetra Genesisy 7 ny 17 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary io Kristy tamin'ny Adama satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinananao zany dia eo dia voaozona ny tany noho izay nataonao nataonao fotsiny ny tany rehetrarehetra voaozona eo izy fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao aniry tsilo sy hery ho anao izy ary hohaninao ny anana famboly ny fahatsiambonin'ny tavanao no azahoanao hanina mba handra-piverinao any amin'ny tany fa tany nanalananao a fa vovoka ianao a ary verinao amin'ny vovoka indray mandraka ankehitriny dia miatra zany oziny zany raha Adama sy Eva tsy nihinana an'io hazo io a dia velona mandrakizay teto tany ary marina ny an'ny finoan'ny sasany a hoe tsy misy zany lanitra zany fa ity tany ity ihany a na manjary paradisa raha izay fa noho izy nanota dia voaozona daholo ny tany ary ny taranaka olombelona rehetrarehetrarehetra anjara vovoka daholo tsy maintsy maty ary anjara vovoka daholo tsy mitsoka mihitsy zany oziny zany raha mbola olombelona koa eto ambonin'ny tanyntsika hitanao ny fiantraikany zany fa mahery zany oziny zany faharoa ny oabolana fa 19 jerentsika ny oabolana orinany salamo zany ny oabolana fa 19 dia manoho zao teny zao a ny 520 oabolana pejy 790 sy 500 page 591 oabolana fa 19 ny 520 ianaran'i Jesosy misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany tsika olombelo zany dia mila hitsy misy lalana zay veritsika mihitsy fa tena mahitsy tena mety nefany hoany amin'ny fahafatesana ny vola ohatra ny olona tsy meritreritra fa tsy mitady vola mba hafiry-mon'ny olona voasoloky amin'ny hoe misy mercure ao hoentiko rapitso fa ny mercure dia azahoanao vola tapotrisa eran'ny trano tsy laninao eto ambonin'ny tany zany
na kely fotsiny arazonao raha rahan'ny fanjakana mikarakaran'izany fa mba misy koa mitrandraka an'izany tena marina tena marina tena marina tena marina dia fa sy vola 3 millions afaka kelikely indray lasa lavitra le olona teo tena mandeha fiarako dia ona izy andefasy indray 3 millions efa kaiky dia kaiky raha pitsy izy dia efa tonga andefasy saingana fa voaray ny gendarme ona izy ka le gendarme mitady vola andefasy saingana vola 2 millions voaray le zavatra any anaty ala zao aiza indray andefasy vola indray fa tena motony andanako aty fa tsy sa mandeha arabe tsony andefasy indray vola 2 millions efa nisy olona eto amintsika firy 200 millions zay ny laniko dada mitory ianao tory tsy ray tsy roa tsy telo miazakazaka mitory tonga any amin'ny tribunal dia o le olona hoe ka ny fanarahantsika ane zao rehefa azo ny entana azo ny vola dia lokony ianao ka le entana raha mbola tsy tonga za nilazanao fa ho avy fa nisy nangalatra teny an-dalana mangina fotsiny eo le olona sasany efa 5 milliards efa laniko dada namity tamin'ny trano tsy tambanina lehan'le olona gadra daolo izy menakavy zany rehetra zany mbola mitohy foana hatramin'ny volamena zay maimay tiana-karena ho ny soratra masina dia manindrona ny tenany amin'ny fahoriana be mba miteny aminareo misy lalana iverin'ny olombelona fa tsara ay ho any amin'ny fahaverezana noho ny fitiavam-bola dia mivily ianao reny olona reny mila pahitsin'Andriamanitra kapohan'Andriamanitra mba ho tonga saina jereo no nahazo ny satana Genesis 3 Genesis 3 ny andininy 410 Genesis 3 ny andininy eo amin'ny 410 ary Jehovah'Andriamanitra tamin'ny menarana satria tia nanao zany ianao koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibidia rehetra ianao voaozina ny kibonao ny andehananao ary voafitany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka sy ny taranany ndiny 512 ary eo koa izy tamindra vehivavy abe dia abe ny fahorianao aho indrindra raha manananaka ianao fahoriana no iterahanao ny zanakao ary ny vadinao no iteheran'ny fanirianao ka izy no napaka anao dia menarana olombelona ne devoly io zany Lucifer zany no Andriamanitra tena mitovy amin'Andriamanitra mahay ny hain'Andriamanitra mahay mifagagala rehetrarehetra ary izy koa no ny teny fanaziny ao ambanin'ny tany ka zay mivavaka amin'ny Lucifer sy ny devoly rehetrarehetra zay ataony namantsika framason araka ny tenin'ny devoly tamin'i Jesosy hoe anao zao rehetrarehetra zao mandoale eto anatreoko fa omeko anao zao rehetrarehetrarehetra zao
zany ny fahefany io devoly io anazy tokoa ny volamena sy ny vatosoa mitovy amin'Andriamanitra. Vavaka aminy ianao dia mahazo volamena, mahazo vatosoa, mahazo mercure. Neny Jesosy mbola fipininy, mbola mila fibebahana, fa ny azy tonga dia omeny. Ny teo lajian'ny devoly dia zao hoe mandainga Jesosy. Izy milaza hoe aza hinanana no ny voankazo eo afovoan'ny saha. Fa nahoana ozy ny Satana? Ho faton'izay tsy marina zany. Mandainga io rangahy io hano ary ho hitanao fa hiratra amin'ny masonao no hohanina tokoa aiza zay maty eo. Dia io ny mamafa ny ati-dohany zay rehetrarehetra any amin'ny franc-maçon andao anaraka an Jesosy. Andray anany devoly fa Jesosy mandainga. Jereo le nahazo tamin'ny Brésil voaingana tamin'ny avril teo. Tsisy zany Andriamanitra zany. Nanao akajo be na devoly daholo ny olona rehetrarehetra, manao tandroka, manao lavarambo, miorakoraka eraka ny tanàna, ny vahoaka rehetra. Jesosy nafatotra dia nitaritaritina eraka ny tanàna rehetra. Tsisy dikany io, tsisy dikany io, hitsao io dia nitsahana. 3 andro aorinan'iny nandeha fasan'Andriamanitra tondra drano be sy ororotany, potika daholo ny tanàna hatrany amin'ny tafon'ny rano. Lasa daholo ny fiarakodia rehetrarehetra sy ny fanananao lasa ny rano napotika ny ororotany. Angaha velan'Andriamanitra mipetraka fotsiny amin'izao hoe raha manosina Andriamanitra, manosina ny devoly fa tsisy dikany Andriamanitra, dia manosina amin'izay Andriamanitra anam-pitena fanofaina fahasifana sy ny hery an'Andriamanitra fa tsy an'ny devoly. Indiny manaraka raha tena manimporokoditra be, fa ndiny fa 17 amin'ny Genesis 3 teo. Satria fa nihain'ny vadinao ianao ka ninanany ho azo izay nandrarako anao hoe aza hinanana, dia voaozona ny tany no nataonao, fahoriana no hinananao mivokany amin'ny andro rehetra. 18 Ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary ho aninao ny anana famboly, fa tsy ambony tavanao ny nananao. Maniry tsilo daholo, mianatra tsy afa-panadinana, mitady asa tsy mahita asa, manambady tsy miteraka. Maniry tsilo daholo hatramin'ny vatanao tsy mahatazona zaza, ny sainao tsy afa-panadinana. Zany ganavy amin'ny oziny io. Dia ahoana ho Jesosy amin'ny marika 9:10 Matio marika 9:10. Ny andiny 7:10. Ary natsinjo aviavy anankiray nandravo ny ery lavidavitra izy, dia nakeo aminy, fa toa hita voany eo aminy kanjo noho ny tonga teo aminy izy, dia tsy nahita na inona na inona hafa tsy ravina fotsiny ihany, fa tsy mbola tonga amin'ny famoazan'ny aviavy. Ary Jesosy nanomalika nanao aminy, aza misy mihinana voa avy aminao etsony mandrakizay.
ary mpianany nahitan'izany. Vetivety teo nandalo amin'izay Jesosy dia ozy ny mpianany. Voamaly ny maly ianao no niteny nanosina, zao nalazo daholo ny raviny. Tanao ny herin'ozona, hazo ara, hazo tsy sofiny zany. No zoniny Jesosy tonga dia maina. Fa saona ry zany hoe tsy misy ny ozona. Didina amin'ny tena votoavy ty amin'izay aho ao amin'ny Levitikosy 20, Genesis, Exodosy, Levitikosy 20, izay tena antony amperitreritra atsika mihitsy androany. Levitikosy 20, jerenao daholo ange manomboka ny mizara telo tsara. Rehefa mamaky an'io ianao dia maka andininy kely fotsiny ianao ny andininy 7. Raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankatoy izany, anome ianareo ny ranon'orana ny fotoany ahavoka zavatra ny tany ary hamony azo any an-tsaha, ary ny taom-pivelesana dia ho tratra ny taom-piotazana voaloboka, ary ny taom-piotazana voaloboka dia ho tratra ny taom-pamafazana, dia ihinana ianareo ka voky ary andro fa izay eo amin'ny taninareo. Tsodrano manomboka amin'ny 14 amin'izay ozona. Fa raha tsy miheno akosina ianao 14 ka tsy mankatory didy ireo ary amavonareo ny didiko, ala ny fanahinareo ny fitsipika, ka tsy ankataovanareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanakeko, izaho kosa dia naozo aminao, nisy fampitahorana ao aminao aretina maso zanona, tazo mamay, manimba ny maso, mandany ny aina, ary afafinareo vokatra fa ny fahavalonareo nihinana azy. Eo dia fa manomboka ny ozona. Mahatsirabina misy hatramin'ny fitidinana hoe ataoko manjenjena, miodikodina foana ny fiainanao fa tsisy vokany, na ny fianarana, na ny asa, ny fahasalamana potika daholo. Dia maneho solution Andriamanitra manome vahaolana. Hoy izy ny 5 fa raha iaiky ny elony sy ny eloko ny razana izy, dia ny fahadizona izay nahadizony tamiko tamin'ny nano erana, izaho kosa mely azy ka hitondra azy ho any amin'ny fahavalony, raha izay hitondra azy amin'ny any fahavalony. Nisy fahotaninany oeranao an'Andriamanitra, napatezitra an'Andriamanitra. Raha tsy hitanao zay, tsy afaka mifony. Mialatsina aminareo miaino ata satria zanak'eto monareo dia milaza. Nisy raha matoa zay teo amin'ny parkinina teo, manao skobido izy, avy le raha matoa anankiray manao kiraro feno, no kosehiny teo ny ankibe le raha matoa, kikika mihitsy le raha matoa, maninona manao azava izy lasa verena indray le raha matoa ny apitso,
efa mikilepalepaka fa marary be le akobeny mbola miverena ny kosena safotra teo miteny tamin'ny olona teo hoe sambory 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 ny ramatoy ny ainganainganaingana fa maninona no kosena ohatran'izany mitongotry ramatoy io tezitra aminy aho inona mampatezitra anao voalohany nalay ny vadiko faharoany nakazo vola 15 million vadiko mbola mifialahany tamainandray fo nanao madama aifa izay mampalahelo anao hoe zao a raha pitsiany dia teriko ny volanao dia ifona aminao aho tena nataony zany tonga ny apitso io mivolanao madama 15 million ary manao feny anana aminao a fa tsy anadala ny vadinao tsony ary apatsivo azy zany ary resao aminy mitsotra mifon'le madama mifamihina teo sampiandry famihina teo izy afaka ny fony tsy misy hafany zany Andriamanitra zay milaza azy hoe mitapahana ny ozona saika za tsy manao izy rehetra saika miteniteny foana mijery ny kaheny zay hotokanana rehetrarehetra kaheny niraka zao ny fahotana zao ny fahotana zao ny manona ery ambany ry masamana hoe efa nitapahana ozona 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 ka nahoana mbola tsy afa-panadinana foana nahoana mbola tsy nahita asa foana nahoana mbola tsy miteraka foana manaonao foana ho a misy tsatopiso inona moa zany efa nanompo sampy eny tompoko dadabenareo eny tompoko tapahana ozona misampy ianao zany misy mety misy tsy mety zay ny ataoko hoe tsatopiso ary ianao bebenay hono ny mpamosavy ay tapahana ozona zany ianao eny tompoko vavaka tapaka ka nahoana izy mbola mivoakalina ihany raha tapaka ny ozona mpianakazany eto amintsika ny zanany zao ny mahita mihitsy hoe mama zay ny tsikilo anao amin'ny alina fa tena mivoakalina mihitsy ianao mbola manohitra ihany le ramatoa efa tratra zao mihitsy izy a nda hoary tapahozina ary aho hoe dia avy miazakazaka be mimpiandry manaiky ianao fa na misavy eny tompoko fona ary fona tapaka tsy tapaka io raha tsy le olona mihitsy a mitondra ny odiny reo raisobika rosobika fona jesosy a dorana raha vo mbola tsy mitondra ody izy aza miteny hoe tapaka fa tsy matapaka an'io ianao ame tsy raha vela tsy fotsiny izy ilay Andriamanitra tezitra mihitsy tompoko no an'ny tanina zay ny tiako lazaina ilay Andriamanitra tezitra mihitsy no an'ny tanina dia zay na tokony hoe so eto a na any ambony a ianareo 13 da zay dada 7 vavy 10 lahy zay mi13 enida zany 17 sy ny enina zany ve 13 zay nianatra rehetrarehetrarehetrarehetra lehilahy enina CEP zay classe de septième nanala CEP
tsisy afaka naray aza. Niditra klasy de 6e zay, tonga amin'ny 3e zay anala BPC, tsisy afaka naray aza. De tafiditra seconde zay, tonga any amin'ny terminal anala baka, tsy misy afaka naray aza. Zany ane ny ozony. Izay vehivavy tapitra nanambady daholo fa tsy nisy niteraka naray aza. De hoy aho mantsy azy tao amboro, raha tsy manontany, averiko tsara, raha tsy manontany amin'Andriamanitra ianao hoe Jesosy io, inona no nahampatezitra anao tamin'ny razambena fa iny, tsy afaka ny fony io, tsy afaka iozona ataon'Andriamanitra io. Izy mitezitra ny tanindra, fa tsy neritreritra ao, angambana amin'ny mpisampy, angambana misavy, angambana ianao, izy koa ho nahita ny tany, nga ianao fa teraka. Tsy maintsy ny taninan'Andriamanitra. De jereo tsy lavitra ny Taninanarivo ane zany toera zany, eny amin'ny faritra Mbomanga kely iny. Nasiko ny bebaka daholo izy rehetrarehetra. Zany fibebahany zany tsy hoe fona aminao mifatako rehetrarehetra Jesosy, amenina. Tany saina amin'ny Tsipiriany, fona aminao a Jesosy, za efa nijanganjanga 50, tandreo miseo eny ny vadinao zany a. Io ny mahatonga an Jesosy teny hoe ianao raha mivavaka mandira amin'ny efitranonao de idio ianao rery mikikika eo. Fa raha eny ny vadinao zany a, raha pitsanao de tsy otsony. Nefa tsy maintsy mamboraka, tsy maintsy. Tamin'ny ranona, jangajanga tamin'ny ranona. Raha misy anankiray adininao io a, tonga de angarian'i Jesosy ianao. Ay, afeninao le anankiray de zay izy de lasa. Tsy manana menatra mihitsy ianao miteny an' Jesosy, miboridana mihitsy ianao. Za Jesosy fa nanala zaza 3, 4, 5, mpamon'olona, tsy anao tsony aho. Za Jesosy ny sambobola taman'olona, tsy voalohako, tongavany foana, ny daroako. Fona Jesosy fa ratsy fo, zany natao hoe mibebaka. Zay le hoe raha mieky ny heliko ianao, zay ny voalohany. Faharoa, mieky ny heliko ny razanao zay nahampatezitra, mandoalika amin'izay ianao. Inona Jesosy ny mahampatezitra anao tamin'ny razambenay? Tonga de matory, tsy miresaka, tsisy telefôna, tsisy televizion, any amin'ny 10 alina any, 1:10 alina any anao vao mivavaka. Tonga de matory, asehon'Andriamanitra aminao a, ohatra nireny amin'ny televizion be reny, ny nataon'ny razambenao. Mamenatra, marikoriko, tsy fiteny ambony pilipitra. Zavatra hitanao io, na ienao aza tena kiriko mihitsy, na anao an'izany dadabenay. De manohitra hony satria mpiangona atao amintsika ho aho. Ny sisa marikoriko be, matsiravina, vetaveta be mihitsy ao. Nataon'ny razana amin'ny sasany. Fa tsy fiteny eto zany fa kiriko anao mihaino an'izany. Fa ity azo resahana. Izy 13 be Dada. Na asiko nangataka an'izany izy 13 be Dada. Ny vehivavy, ny vavy matoa, ny tonga tao amiko nanao hoe za rery a no nahazo nofy. Inona ho any nofinao? Nofiko ry Dada ozy a. Fa ino ny dadabenay? Hay io zany dadabenay zany, misy miteny amin'ny 12 alina zao, amindray amin'ny 7 alina. Ino zany dadabe? Hay ino dadabenay iny?
ay ohatran'izao izy zany dia niditra amin'ilay trano kely tafo-bozaka dia niditra nandondona misy rolan ao dodododo azafaty le roa anareo nga ty tany ty eny tompoko ay arezany dadanareo sy mamanareo efa maty tompoko eninao mihitsy zany ao anatin'ireo lofy a arezany avanareo efa tsy fantatray tompoko firy taona nareo rolahy io 12 taona sy 14 taona tena anareo ve ty tany ty eny tompoko ananao ny taratasy eny tompoko eto ty hoe dia asehon'Andriamanitra anao hoe titra dia lasa le dadabe hitanao fa iny izy lasa dia asehon'Andriamanitra indray aminao amin'ny ray alina zao iny dadabe mitsaitsaika amin'izay a tondra atsy da kany moramora fa kamboty kely na hidy trano ao raha tsy misy da kany moramora le trano dia ny vo tonga dia mitsatotsatohan'ny atsy teo izy roalahy maty izy nivoaka nazeran'le trano tafo-bozaka dia hoy Jesosy tamin'ny vavy matoa io ny ranon'ireo zazalahy ny rany zay nyvonono ny dadabe nareo mitaraina tanao mitaraina ao an-danitra ao dia mitodika aminareo zanany rena fa ho zonoko maty tahaka andreo ianareo na mbola velona aza zao tsisy afa-panadinana tsisy miteraka ina le atao dada makanesa ny fokotany amin'izay nareo manao hoe incomodo incomodo milaza hoe mametraka taratasy ny président fokotany izay mahalala n'ity olona ty ianareo tompony titra zao na niava nyreto olona reto dia mba milaza ny fokotany tapitra ny ray volana tsy nisy ny tonga teto anaka ozy ny président fokotany dada tsy hita le olona ka ina ho ana ataonareo ndanareo amin'ny fona amin'i Jesosy fona mihitsy zay Jesosy fa tsy hita le olona hoe omenay zay tompony ty tany ty io tany io neka 3 hektara fantatro zany 3 hektara any ngezabe tsy lazaiko aminareo faritra eto Tananarivaka kely eto tanàna tany ngezabe zany 3 hektara any dia hoy Jesosy hoe io dadabe nareo io nangady safira dia eto tokotany teto ohatra miady vomanga fotsiny nanaovany amin'ity trano rila efatra ity ao daholo nareo 13 menadany no mipetraka fa voaozina kinana atao dada ndanareo amin'ny fona amin'i Jesosy raha hitanay ny tompony ty tany ty menay azy aloha zay ahantra fa menay azy ny tany vity zay le pitsy indray verina le vavy matoa io zao ny feo azoko dada satria fantatrao amin'izay ny fahotan'ny dadabe anao ka ny fony ianao fantatro dia ny fony ianao mandray ny fonanao tanoa zay raha tsy le tezitra mihitsiny no hifonanao tsy afaka ny fony Andriamanitra no fony ianao izy zay dia mandray fonanao iny Andriamanitra manoro lalana anao amin'izay zao ary izy atao amin'ny ilany avaratra rehetrarehetra amin'ity tany ngezabe ty nareo mianakavy ihany misikotra ohatra misikotra vomanga eto Taninandrano zany toeran'izany fa tsy miteniteny aminareo fa angamba raha-pitsianareo dia lasany daholo zavatra kaiky kely eto ohatra misikotra vomanga fotsinareo zay dia mahita safira
sy dia mamo ho tamin'ny roa taona lasany izany tantara zany afaka amin'izay izy dada na vidy trano rihana telo tsirairay avy zay rihana telo eto Taninanarivo tsirairay avy izy 13 zany hoe le tsy nahita asa teo a nampanofainy fotsiny ny rihana telo ny ambany indrindra nipetrahana izy menakavy nahazo asa izy sa tsy nahazo asa nahazo da naky ianao na ianan'izany zavatra angadiana fotsiny ohatra misikotra vomanga le fito vavy rehetrarehetra tsy niteraka vao teo ny janvier de janvier ry de efa niteny tamiko izy tamin'ny janvier teo a efa tapotra ny teraka dododolo fito vavy mba mitiafa ho an'i Jesosy nareo zay vao tena afaka Tompo zay vao tena afaka ozona aza miteniteny foana hoe tapaka nefa Andriamanitra mbola tsy namela manontany an' Jesosy vao tapaka izany farany ara-fazavady indrindra ohatrany be loatra ve ny teniko zareo ny mpanjaka voalohany 12 mpanjaka voalohany 12 mpanjaka voalohany 12 raisitsika ny 520 eo manomboka 520 naran Jesosy fa tsy nisy tahaka ny aba zay ny vary tena anao zay ratsy eo mason'i Jehova satria nampirisiany Jezebela vadiny izy ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany sampy tahaka zay rehetra nataon'ny Amorita zay niroahan'i Jehova teo amin'ny zanak'Israely ary rehefa reny aba izany teny zany dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolokoditra sady ny fandihanina sy nandry tamin'ny damba fisaonana ary nijoretra teny ampandehanana mpanjaka sa manao an'izany zany ny fibebahana taloha ataony hitan'ny olona mihitsy fa miosondavenina lamba mainty fisaonana mitomany eny an-dalana vitanao zany atao fibebahana 20 ary ny teny Jehova tonga tamin'ny Eli Tisbita nanao hoe hitanao va nanetreny aba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy dia tsy tonga loza amin'ny androny fa any amin'ny androny zanany vao tonga loza amin'ny taranany aho hitanao zany ozon'Andriamanitra zany ianao mibebaka no afaka vonjeo ny tenanao zay ihany lazaiko asa mijery zay zanakao any ianao fa vonjeo ny tenanao aloha fa miatranao zany loza zany aloha ny zanakao anao manaraka rehefa voadona izy tady an'Andriamanitra ianao aloha vonjeo ny tenanao aingana manontania an'Andriamanitra fa rehefa mibebaka anao mifony ianao dia hoy Jehova hoe satria nanetry tena teo anatrehako anao afaka mifoko mamelanao dia mampitandrina izy lazao ny zanakao ianao zao no afaka fa ny zanakao mbola hozoniko indray
samy milaza am'zana ny daolo tsisy afa-tsy zay. Nasosotra aminao ary izy teneno ho fatenenareo tenena zana mela Andriamanitra zao azao nahita asa. Jereo tsy misy aretina ntsony amin'ny fiainako, nareo mbola reo marary daolo nareo mianakavy, za no afaka vonjeo daolo ny tenanareo adidinao zany. De ho Jehova raha hoy amin'ny raha tsy fanahy ho faty aneo amin'io adalanao io fa tsy mananatra azy ianao de honao Jesosy adiniko aminao ny randy. Teny atsipy amin'ny manam-panahy zany sy mieritreritra ny trano sambatra zay mandray ny teny fananarana hoy soratra Masina. Jehova itaridalana azy. Sotra Tompo vavakintsika. Jesosy vitako teo ny anjaranao anyrinandry amin'ny manaraka raha isy joro vavolombelona de faly zay Jesosy angataka anao kosa hitodika amin'ny olona rehetra mba hiteny tahaka ny mpianatra Jesosy fahiny hoy Petera, zavy zany Jesosy, zavy zany tsia hoy Jesosy. Afaka ianao zay fa raha tonga kosa Jodasy, zavy zany Jesosy voalazanao. Ka mba hiteny aminay tsirairay avy ianao Jesosy indray androany ny anaranao ny angatahako zany. Amen. Fitiavan'Andriamanitra sy ianao no antony nanambarany zany afatra zany nampianarany ianao mba hahatonga antsika ho afaka tanteraka tsy ho andevoziny zany ozona izany intsony. Nizay reko Tompo, nizay re ny feonao miantso ahy ianao akany Kalvari 700 no era zay ho tanterahantsika ny andininy voalohany ihany. Zany tonkiram-panahy zany Jesosy, asandratra ito anatrehanao satria tsaroanay tokoa fa tsisy afaka nadio anay afa-tsy ny ranao zay nalatsaka tao Kalvari mba ho famonjena anay tsirairay avy, ho fanadiovana anay ahatonga anay ho voavela eloka. Manoloana n'izany fampianarana zany mahatsiaro ny tena fitiavanao anay zay Jesosy satria tsy tianao hozoiny zany ozona rehetrarehetra zany zahay ka iainao anatin'ny fanandevozana, iainao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fangejana maro isan-karazany ary indraindray aza tsy fantatra akory
ny antony mahatonga anay ho farafahoriana ny tambesara n'izao zavatra rehetra izao. Ay moka misy ny ozona zay tsy laitra tao ininininy eo amin'ny fiainanay ka mahatonga anay hozoin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Androany misaotra anao zay satria nampianatra anay ianao, nampahafantatra anay ianao, ary dia mahatonga anay heritreritra sy andinika ny amin'ny tenanay tsiray avy isam-batan'olona aloha. Ary avy eo dia amantatra sy andinika ihany koa avy ay izao zavatra rehetrarehetra izao, avy any amin'ny razambe ve, avy any amin'ny ray aman-dreny, zany rehetrarehetra zany ane Jesosy dia mbola hitodianay eny aminao, mba hazahoanay fiainam-baovao, ary ahafahanay manompo anao amin'ny mpifaliana, ahafahanao ihany koa androtsaka ny tsodrano rehetra ao aminay tsiray aho, satria ianao nefa nyteny hoe mositroka korva ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny mba hialany amin'ny ratsy mba ho velona izy. Sitraka ao Jesosy, ny haverezanay ka ilanjanay ny fahoriana sy tambesara ny ozona maro isan-karazany. Tsy misy tiana ho verina dia ray monja aza, fa samy tiana ho vonjena, ahita fifaliana, ahita fahasambarana ety amin'ity tany fandalovana ity, ho santatra ny rahatry zay rehefa tonga any amin'ny lapany voninahitra ao any. Zany nitsanganana eto anatrehanao Jesosy. Angatahanay ny famindram-po avy aminao, angatahanay ny famahana ny famatorana rehetra mihitsy, zay rehetra mangeja, zay rehetra mamatotra, zay rehetra mitambesatra, mba hahafahanay mitodika any aminao, ka andraisanay ny famindram-po satria tianao loatra izay Jesosy. Reo ny vahoakanao tsiray avy isam-batan'olona Jesosy, isam-pianakaviana, isa-tokantrano, hatramin'ny firenenay ka hatrany amin'ny mpitondra fanjakana, tambesarana izany ozona rehetrarehetra izany, fa ianao kosa Jesosy tonga hamonjy ny olona rehetra. Tonga ianao Jesosy ampafantatra anay ny marina rehetra ihany koa, mba hanafaka anay tsy ho andevony izany ozona izany, fa azahoanay famonjena, ka voavany fatorana rehetra, azo famonjena ny olona rehetra ho voavazo izao firenena izao, ary dia ho sambatra izay satria manana anao. Ilay Andriamanitra mihahy fiainanay ary mihevitra ny momba anay manontolo, ka hita fifaliana amin'izay zay Jesosy, satria nahazo ny famindram-po avy any aminao. Zany ny ombonanay amin'ilay firana nataony Davida manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsiny, tsara napaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalefa, nidina tany amin'ny fiainatsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-datra, petraka kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-kelo, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mamy ny foko ry Jesosy, ira 800 no tanterahantsika ny andinin'ny voalohany ihany. So
dia ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, ienky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazao toeransika rehetra. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'izao fandraisana volana May izao, voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny olona ankasitrahany. Tonga ao anatin'ny fotoantsika izay arabana andreto havantsika, praitapo amintsika, namantsika izay mankalaza ny karazana tsingeritaona ny amin'izao androandroany izao, dia ianareo rahalahy, ianareo ranabavisany izay hotononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rakoto Arvony Todistina tamin'ny 17 ny volana avril. Rakoto Arvony Tianay, Razana Draibe Bonami tamin'ny 15 ny volana May. Ratsimba Zafy Samuela sy Raharmanga Farasoa mankalaza ny 70 taonany mariazy androany 7 ny volana May. Rakoto Ndramanana Noelson sy Raoul Vlolona Maoly mankalaza ny 12 taonany mariazy mangataka nira 70 sy 500. Razaobola Harnirina Moreno mankalaza ny 9 taona tamin'ny 15 volana May mangataka vavaka. Randrianatenaina Miora Erika mangataka vavaka. Razayarso Julienne mankalaza ny 7 taona. Rakotondraibe Mamson anio 7 ny volana May. Nekena Nomeniavo Fifaliana tamin'ny 1 volana May. Natolotra Nomeniavo Ifaliana. Razao Arnoro Antamalala Miora tamin'ny 15 ny volana avril. Razanatsoa Bertina tamin'ny 2 ny volana May. Raoby Malala Yalisy anio 7 ny volana May. Andriana Arvelo Mamtina Cedrika tamin'ny 15 ny volana avril mangataka vavaka. Rakoto Ndranoro Miajatina mankalaza ny 2 taona tamin'ny 15 ny volana May. Rahandry Niala Volasoa tamin'ny 15 volana May mankalaza ny 15 taona. Rakoto Arsoa Miajatina Ezra anio 7 ny volana May. Nandrianina sy Saoby mankalaza ny tsingeritaonany mariazy mangataka vavaka ny amin'ny asa fivelomana. Ralson Jeremy sy Rasonandrasana mankalaza ny 20 taonany mariazy mangataka vavaka ho an'ny ankohonana. Andria Niermanjaka Finoana Katy sy Andria Niermanjaka Finoana Katiana tamin'ny 15 volana May mankalaza ny 14 taona. Raminsoanina Jaki mankalaza 17 taona omaly 4 volana May mangataka fahasalamana. Rasoana Narindra Martin Tsikpatrika sy Rakotololona Salomon Christine mankalaza ny tsingeritaonany mariazy omaly tamin'ny 4 volana May. Andriantsoa Cedrika mankalaza ny tsingeritaona tamin'ny 7 ny volana May mangataka fahendrena amin'ny Jesosy. Rasolofo Volasoa sy Eno Malala omaly 9 ny volana May. Ranay Voarsoa Fetra tamin'ny 4 ny volana May. Joely Manjaka Fitiavana Miaro tamin'ny 7 ny volana May mangataka fahaizana sy fahendrena amin'ny Jesosy. Amefy sy Miora mankalaza ny tsingeritaona mariazy tamin'ny 15 volana May mangataka nira 7 sy 500 amin'ny firana protestanta. Randriana Arsoa sy Rasoa Arbodo mankalaza ny 40 taona ny mariazy anio 7 ny volana May. Ravelson Miary Kristiana mankalaza ny 10 taona mangataka fahaizana sy fahendrena amin'ny Jesosy. Rasolofo Edmond tamin'ny 17 ny volana avril. Ravonirso tamin'ny 9 ny volana May. Razaka Malala Fanomezantsoa Nomenjanahary mankalaza ny 17 taona anio 7 ny volana May. Rakotondrasoa Sarika Rita androany 7 ny volana May. Razanamparany Eme tamin'ny 1 volana May mangataka nira 7 sy 500 amin'ny firana protestanta. Ratsimba Milan tamin'ny 17 ny volana avril any France izy mangataka vavaka ihany koa. Andriana Arson Luka tamin'ny 4 ny volana May. Raveljaona Fenitra Nanja Dimby Malala
tamin'ny fahatelopolo ny volana avrila, Razaiarmanga Kristina tamin'ny voalohany ny volana me, Rakoto Armanana ny aina lona mankalaza ny faharoa taona, Ramil Jauna Eulaly mankalaza ny fafito amby roapolo taona, Androdona Entso Larissa mankalaza ny raika amby roapolo taona tamin'ny faefatra ny volana me, Charles Emile Christian Marka mankalaza ny fahadimy amby folo taona any amin'ny FPVM France any Chareton, ary farany Rabetrano Herinjato Huga mankalaza ny tsingeritaona tamin'ny faefatra amby roapolo ny volana avrila. Ianareo raha lasirana bavy dia omen'ny Tompo zava-dehibe manokana ho androany, omen'ny Tompo fanomezana, dia zany fanomezana zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Zefania, Zefania toko fahatelo ny andininy faefatra amby folo sy ny fadimy amby folo. Zefania toko fahatelo dia ny andininy faefatra amby folo sy ny fadimy amby folo, any amin'ny pejy fitopolo sy valonjato no ahitantsika an'izay. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary ny Zefania toko fahatelo ny andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny fadimy amby folo manao hoe: miobiry izy io na zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalisy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. Jehova efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjakan'i Israely no ao aminao, tsy ahita loza intsony ianao. Homariky ny fiarahantsika amin'ny faly amin'izy ireo dia andehantsika hitsangana hitrotro ambavaka andreo ava malalantsika ireo. Iara-iondrika hivavakitsika, misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy. Fa tena tsapanay tokoa ny fahalehiben'ny fitiavanao ao amin'ireo ava malalana ireo Jesosy malala, satria nomenao andro manokana entina mankalaza sy derana ny anaranao ny amin'ity androandroany ity, eto amin'ity tempolinao masiny ity. Misaotra Jesosy, maro amin'izy ireo no mankalaza ny tsingeritaona ny mariazy, tsy mba nangataka volamena izy na vola fotsy tonga eto amin'ity toeran'ity androany, fa ny any angatahany aminao Jesosy dia izao hoe: tahaka ny nana Masina ny tokantranon'izy ireo teto amin'ity toeran'ity, no mbola ankalazany indray androany ary angatahany aminao mba hatazomany an'izany voady zany, ary mba teny hijoroany amin'ny fifankatiavana tahaka n'ilay fitiavana voalohany nentina norina ny tokantrano. Misaotra Jesosy malala. Ao ihany koa ireo mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana Jesosy. Raha nen'izao tontolo izao dia vao niposaka ny masoandro, dia raha mety mankalaza azy izy dia mety any amin'ny toerana maro samihafa ny andehanany, fa ny azo ireo kosa dia tsarovany ilay Andriamanitra lehibe izay namindra fo taminy ka tonga eto izy androany. Dia tsarondoko hoe inona tokoa no avaliko an Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Dia nanaingo ny altaranao masina izy Tompo, homarika izany fifalian'izany, satria famindramponao raha teo zany Jesosy omeny anao, ary ho asandratro anao mandrakizay mankasitraka Jesosy. Ao Jesosy malala, ireo tsy mba sananoratra akory, fa misento tokana eny am-pitoerana eny Andriamanitra, mahafantatra ny zavatra rehetra ianao, malala ihany koa ny etaetampony sy ny sentopony. Ao ireo nanoratra mangataka vavaka fahasalamana, mangataka fahendrena, fa izy kosa raha tsy nanoratra aza, malala ny apotsy miloka ianao Jesosy, malala ny sentopony ianao Jesosy, mihitsy mahatoka fa ho afaingany ianao amonjy azy, mihitsy mahatoka fa ho avy ianao hitondra fifaliana ho azy, dia mba ho tanteraka tokoa nge ny teninao Jesosy malala. Ilay tenin'ny soratra masina hoe fiadanana ho an'ny olona ankasitrana. Misaotra indrindra Jesosy, mankasitraka Jesosy, dia izay rehetra tanterahan'izy ireo androany dia mba hoeniko ny fifaliana avy aminao ane, satria ianao no nentiny teto amin'ity toeran'ity andrano ara-baina voalohany noho ny amin'ny fitiavanao, dia mihitsy matoky afa-tsy handao azy ianao na ho aneo na ho ampitso na ho mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia miarabantsika rehetra ny ainy tenin'Andriamanitra izay zava-dehibe zany, tanterao amin'ny fiainanao zany, aza miandriandro mihitsy. So tonga amin'ny fitenenana hoe mandromandry manana retina, dia eo ianao sy ny tranonao vonjeo ny tenanao. Anao fanatitra arytsika izao araka amin'ny fomba dia ny kitapo voalohany sy ny faharoa amin'ny fiangonana, prosesio amin'izay rehefa avy eo
aloavo ny fahafolo-karenanao zay any jehova dia any jehova ny an'ny hafa farito tsara fa izay faratsy zany dia ho jehova hoe oka ihany dia ratsy ho fiainanao zay zay mamepifaliana no akasitrahana iny.
Fiadanana ho anao zay manaraka izao fotoam-pivavahana zao dia toy izao indray vaovao am-piangonana dia notsika am-pifaliana ho anao zay mamaky ny soratra masina dia efa mahafantatra fa anao kosa zay mbola tsy namaky dia manasa anao hamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro dia ny boky vakiana androany dia hitantsika ao amin'ny Salamo 440 avy amin'ny Prof B ho amintsika ny noho ny andraikitra betsaka tanterahandray aman-dreny Dada RANDRIANATOANDRO Joseph filohan'ny FPVM ary noho ny amehana samihafa toy izao manaraka izao indray fandaminana dindinika ao amin'ny piomana hotokanana amin'ny taona 2023 ity sy ny fanaterana iraka kaye ao amin'ny sekretariat fifoazana ambodanerana ambotron'ny fe kely lala tao Masina ny 1er juillet 2023 12/8 juillet 2023 ny kaye zay tsy atotra amin'ilay daty ireo dia tsy hoentina ambavaka intsony fa miandry amin'ny fotoana manaraka ny piomana mafeno ny fianarana roa taona ka mavita manodidina ny 300 ora eo no afaka atao dindinika fa tsy roa taona fotsiny anjara mpianatra no mijery tsara ny kahian'ny piomana tao mpianatra ny tompon'andraikitra ny fifoazana satria efa vita ny drakitra dia mangataka ny tompon'andraikitra hanolotra ny drakitra fanatitra procession dia nomana amin'ny procession ary tsika na anoniritsika fa 7 amin'ny boky hira fanampiny amin'ny hira fanampiny Andriamanitra fitiavana Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny mombana ety ny mieritreretra tsara ianao amin'ny voalaza teo raha amin'ny fomaray zay tsy afaka ao ambavanay ny hoe ampoanay ny fahasoavanao tsangantsika rehetra
Ranay Jesosy ay anao no Andriamanitra mijery ny ataonay ety. Sotra Jesosy, sotra. Be ny vokatra izay tena nitahinao. Nomena soandro manokana, famonjena manokana, fitahina manokana teo amin'ny fiainany. Isotranao, anao fanatitra ho anao izy. Ary satria anao mijery ny fiainanay rehetra, hitanao fa mbola misy amboarina. Eo mpanaterana zany fanatitra azy, izany izy. Ianao andinika, ianao ananatra, eo anao ry lalana. Ampoanay ny fahasoavanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Endrika voninahitra rehetra. Petraka isika. Filazana fivorian'ny ray aman-dreniny diakona Pia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo. Antsonana diakonina Pia ny sampana fanantenana sy isika ray aman-dreniny ny fikambana fa isan'ny fivoriana iarantsika ny barao amin'ny fikambanana anio alahady 7 mai 2023 toerana efitrano 307 ao amin'ny rihana fahatelo. Fotoana amin'ny teritolakandro zava-dehibe nodinianako manantena amin'izay anao izay voakasika izany mba ho tonga manomana ny fiadanan'i Kristy Tompo ho amintsika avy ray havana. Filazana tompoko ho ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana ho anay sampana fanantenana no mampahafantatra antsika fiangonana fa misokatra indray ny fifaninanana kitsa talikandiany faharoa io zao karakarainay ny endrika isehon'ny fifaninanana dia amin'ny alalan'ny lohateny nakabary io zao anterahan'ireo mpikambana mpifaninana ankisy fotoana ka hatramin'ny 70 taona no afaka mandray anjara amin'izany. Mariana moa fa lahanteny fohy mifandraika amin'ny ady atao amin'ny zava-matomelona no aseho amin'izany ary tsy voatery ny ankizy mifaninana no mamorona ny lohateny ataony. Ho aminareo lehibe 10 taona no miakatra dia isy ihany koa ny fifaninanana slamma ho an'ireo izay te handray anjara. Ny fifanitsanana dia tanteranay sabosy 17 jona sy 1er jolay ho avy izao ireto izay tafakatra
amin'ny dingana manaraka dia hiakatra fifaninanana indray ny sabotsy 8 juillet jolay sy ny famaranana koa dia atao mandritry ny fotoana bokatry ny alady 16 jolay 2023 misy ny valisoa atolotra ho an'ireo izay mendrika indrindra amin'ny fifaninanana koa manasanao izay liana amin'izany ary soratra anarana mandritry ny fotoana mpivorena isaky ny alahady ariva amin'ny rora sy sasany ao amin'ny efitra 318 ao amin'ny riana fahatelo fandraisana anjara 3000 ariary ho an'ny kids atolika 5000 ariary ho amin'ny fifaninanana slamma fanazavana fanampiny amin'ny telefona 034 83 655 17 manona ny fiadanan'i Kristy Tompo ao amintsika tsirairay avy ny birao raha ary malala miray ho ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy n'Andriamanitra izay sampana FPVM dia faly manasantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra mba hanatrika ny asianotrona ny herinandrom-bokatra izay toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana amin'izany alatsinainy 8 mai 2023 fotoam-bokatra fotoam-bavaka fanokafana ao amin'ny 2e étage amin'ny 7 ora hariva amin'ny 9 ora hariva alarobia 10 mai 2023 fotoam-pivavahana fanafahana lehibe manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny 2e étage eny daholo ny marary rehetra sy izay voafaritry ny zava-mahadomelona fa vavaka hivavaka ho anao izay isy hivarotra sakafo sy tsakitsaky isan-karazany alatsinainy 11 mai fianarana soratra Masina miaraka amin'ny fandarana laingany devoly mivantana manomboka amin'ny rora tolakandro eto amin'ny riana izay Iarahana amin'ny Pasteur sy Pasteur Anjatony Irina Juma 12 mai amin'ny 9 ora hariva ao amin'ny 4e étage fiderana lehibe iarahan'ny chorale trompette ny polisy asabotsy 13 mai varotra trondro sy sakafo sy tsakitsaky isan-karazany hariva amin'ny 10 ora ao amin'ny 4e étage dia isy tantara antsehatra ho lalaovin'ny sampana FPVM ary ho faranana amin'ny fiderana lehibe iarahan'ny rahalahy liva alahady 14 mai 2023 fotoam-bavaka sy fanateram-bokatra hariva amin'ny 10 ora fiderana lehibe miaraka amin'ny FPVM ao amin'ny 4e étage koa dia manao tena ny fahatongavanao sy ny fanotronanao ho an'ny asan'Andriamanitra ny mpitandrina filazana ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny hafafi dia maneho fisaorana tamin'ny fanohanana sy fitrotronom-bavaka ny vokatra izay nataony tamin'ny 30 avril teo ny tatitra amin'izany dia nomena antsika amin'ny alahady izao maneho ialan-tsiny amintsika manana namana mpiara-mivavaka tamin'ny komande trondro izay nisy olana kely ny antony nisy namaky ny tompo-trondro ny rahalahintsika teo Afrikaville izay mpamaso trondro ny sampana afafika tsy feno ny komandy izay natao raha misy amintsika nakabe sady efa nandovolany nefa tsy mbola naharay ny trondro izay komandinao dia angaviany andalo ao amin'ny salle ny afafi 319 ny alatsinainy 8 mai amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva ao amin'ny miaraka amin'ny be dia maneho fisaorana ao antsika amin'ny fiarah-miasa Pasteur manankanantenaina Wilson Remy dia toy izao manaraka izao indray vaovao mafaly ho an'ny zanakitsika izay anondra fanambadiana izay anisa mafaly indray mandreny atao Wilson Toutsovo bienvenue Paul Randriamatora zafy Armanana Victorine Randriamatora zafy Belnoro Julienne Randriamatora Arson Jean Richard Randriamatora zafy manana Arso Violette Andany Randriamatora Soana Eve Pauline Randriamatora Ralalasao Marie Brigitte Ankilany dia faly manasanareo amin'ny fanamasina fanambadiany zanany raha etary manana herisetra sy raha mandimby soa mamitiana izay atao amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny asabotsy 13 mai 2023 amin'ny 1 ora Andriamatora raha Johnson Christian Hervé Andaniny Andriamatora Ratsima Olson Emile Emmanuel Mivady Ankilany dia faly manasanareo ny fanamasina fanambadiany zanany raha John Arson Tiana Christian sy Ratsima Olson Saoly Nandrianina izay atao amin'ny paroasy Kristy mpanjakan'ny Manjakaray ny sabotsy 20 mai 2023 amin'ny 1 ora atoandro filazana manjo
amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany teny maty no ampandraisanay anareo fa niava malalanay rahabarinjaka Lovasoa Charles dia nodimandry ny la 30 avril 2023 rehefa nivagnyivatra amin'ny roapolo taona teto an-tany izay solonoho ny vadiny Rasolo Arilanto Malala Faraniana Claudia ao amin'ny SL4 promotion Pampifoa efa voalevina ny nofony dia efa niala tao amin'ny efitra tao amin'ny lo 88 bis ambohy mitsara ambohy mangakely ny talata 2 mai teo rehefa napetraka tao amin'ny fahasandrazany amin'ny finoana sy fanantenana tena maty no ampandraisana anareo fa niava malalanay raha limanana honorina vadina avy natofoka Randriana Robert mpiandry promotion matoky dia naombony 2 mai 2023 rehefa nivahiny roa fitopolo taona teto an-tany onisanany Randriana Vison Andriamiaja Randriana Vison Asinjambolana Jofera sy Ratsimba Tiana Antra ny nofony dia efa voalevina niala tao an-tranony lo 2 ampahibe ny soma 5 mai ary efa napetraka tao amin'ny fahasandrazany nanao fararakitra 250 000 FMG amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany teny maty no ampandraisanay anareo fa ray malalanay Rakotoza Filbert Dada Bebera dia nandao anay ny soma 5 mai 2023 nefa nivahiny raiky amin'ny 70 teto an-tany onisanany ao amin'ny Gaitamma ny nofony dia alao Andranomandry ambohy mangakely lo MVAI 15 ny alatsinainy 8 mai 2023 amin'ny raiky amby folo raha hoentina fomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny FJKM ambohy miadana Carion alohany ametrana azy amin'ny fahasandrazany Andriamanitra ny tompon'ny fampionana ny mampionana nareo fianakaviana hatramanjo fararakitra voaray vakina ny alahady 7 anarara tompokolahy manana honorina vola 50 000 ariary tompokolahy manana Violette 10 000 tompokolahy rasoany Martso vola 20 000 ireo voady voaray teto amin'ny Pasteur Marcelin nandritry ny herinandro izay vakina dia toy izay raha am-piangonana dia manasany tompona andraikitra maka ny voady manaraka Reto misy anniversaire tsy voalaza teo Rawelson Yandry Nathanaël vient en France 11 ans tamin'ny 4 mai ary anniversaire mariage ny Rajaona Narindra Martin Tsik Patrick sy Rakotovololona Salomon Christina tia mbola faly miaraban'izy ireo ity fiara ity 2477 TBF mba ankisaka kely fa eo amin'ny loanany tsenan'olona dia ireto indray mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voady sy ny rakosorana tamin'ity andro anio ity tsy soratra 2 ariary indro Jesosy ny ampahafolo ny karamako raisy tompo fa vokatry ny Tsy miafina minao inzao fa te hitrotra andany tendrinao tsaroko mafilotra fa ny kapoka avy aminao tsy maintsy hosotroina razonao atao mba satriko soloina anefangotingoty any zany fa misitrakao irery anye Jesono atao mihaliangabiko anao Jeso malala tuluriheri ambatsi isalasala variantura ke wanchachanao nuhidalau siazaku niat
tikalivaova anefa mo avy aminao saviaiza ity fiainana mangidy ity sakaiza mba tendrinao savalinotako tokoa fato manonjanonja efa tsy utu ifunako aminao re Jesosy ny fahotako manimba fo tsy mahazo ka ialako natendrinao navalinoti zao nianjady amiko izao matoky ao fa ianao Jeso de tsy mba mandao sy ahoko akory ny ho sambatreto antany raha tokatsiro mba ho tanatrany iany no manotoka ampiandohana fa mafatra ny fiafarany ka miatra vao manaitra manolotra izao ampafolokaka in'izao mba raisy fa vokatry ny fo apetraka fiaino am-pelatananao raha sitraponao ilay posy fiompiana sy fambolena zay ho ataonay
snavityaza mananana Udirainay lalanda asandratro isanandro tsy ho afaka toamba fa fantatra ihany fa malahelo ianao raha tsy voakarakary ilay tempolinao ianao ry fiangonanao notoloranady itambinao tsy overy iasa fazakif Jesosy tomponay izy no erinay ny anarany faneva hoentinay no ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy analako no ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy analako
erezoto fanay faendre eripotsy mety olany ny tena sy ny say iasa hoanao mane miany anefa eo ny sandrina tsy haiko ny andany naolany avoko famozatsonoa haefanaso ny saiko na ny aiky ny andro volako tsy olalaiko fa efoko havoko ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy ananako ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy ananako ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy ananako ny fitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy ananako
jeso mamilotra wahenyewanilana lavitiniaiai ravuravo ny fanay tena ampiwai toko ny fasoavana tena so zara lotre ny fitantanana ny fiainanay matony votre de notahiana izay ireo voady voaraya tamin'ity an'io ty ny teto amintsika 720 tao mirena voalohany 720 tao mirena faharoa 720 ary ny tany amiriana faefatra 270 voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. be loatra tena be loatra tena be loatra misy le voadika dia mialatsiny aminareo alohan'ny entisy ny fanolorana ny rakitra be de be de be de be zay ninareo manao gazety be aloha dia tsy mahavaky aho zay marina zay nahita bibilava rehetrarehetrarehetrarehetra dia manatitra asa tana manatrika asa daholo fa idirany ovoan'io bibilava io anao dia arary le manofo sifra rehetrarehetrarehetra ho dia jereo tsara reny hira reny ny hira 900 ny hira 700 jereo daholo fa ireny ny afatra meny Jesosy anao fa vakio tsara. Ty olo ty atsy manofo izy fa tsy salama tsony izy menakavy tsy menakavy dia manofo ratsy miala amin'ny trano io ianao dia ho salama ianareo menakavy. Tony misy manofo misy amotana eo tokotany tsisy dikany zany izy ary maniry ho azy io. Tia mitady trano dia manofo izy fa hoe zanaka an'ilay tompotrano milaza fa misy kalan'oro io trano io ka isaky ny eo amin'ny maraina amin'ny 7 maraina no mihetsika ilay kalan'oro mipetraka io zay dia tonga tamin'ny 7 maraina dia mipetraka tambony seza zay sy ny anatako dia ilay zanaka vavin'ny tompotrano midradradratra mela tao zay ihany abedebe ny trano misy kalan'oro reny loha azo roany makapyandry ary raha hitanao hoe ato le kalan'oro ty za dada nanofy alina fa nijeren'ny dokotera ony dia izy hoe misy zavatra mivonto ao amin'ny tratranao ao amin'ny fonao dia nijereko dia nipoitra eraky ny écran lehibe ny sariny ao anatika dia hitako toy ny vaingan-draha olo izy sinoa le dokotera mariko dada fa iza dia mandeha io raha norona foana tena marary aseo Jesosy anao fa marary tratra ianao io no mahatonga anao mandeha raha io dia raha norona dia mahikely manatona dokotera aingana ianao fa misy fitsaboana momba ny tratra any amin'ny hôpitaly. Inona dada amin'ny fanafody nify fa voan'ny kary tsoay raha marary nefy tena maro zany atsika rehetra azafady aloha raha marary nify ianao ka tsy tsoahanao io dokotera mihitsy no miteny ianao hoe arary fo ianao ary tena ary rehefa ny fo no marary voy ianao zay marary nify rehetrarehetra tsoahana ihany ny fanafodiny raha mbola azo tsaboana dia tsaboana fa miteny ianao Andriamanitra zaranao ary izy mampitandrana anao. Le manofo hoe nandroka devoly tsy afaka mandroka devoly tsy afaka dia niteny hoe raha tsy bekantsy fotsy ianao tsy afaka io piomana ianao mianara tsara mpiandry ianao dia ataovy ny asa.
be loatra le manofo sifra ho ady zareo tsara tsy zao fa efa niteny fona hoe vakio tsara io sifra io a io le hira de averimberenanao a de hitanao hoe tiakaika ny tian'Andriamanitra ho lazaina amiko aza veralefa fotsiny ihany zay nanofo bibilava tao an-dakozia de ny vonony de maty vonony de maty a maty daholo rehetrarehetra tezitra mamanay mamanao nefa maty ao an-dakozianao a misy devoly be bibilava ao a maka mpiandry de roana le ola avy any brika velona raha misy fotoana iresahana tsy manana fotoana mihitsy ny dada zay ny tena marina fa raha ifankahiteny de meona sika le nanofony anjehan'nombo rehefa manofy anjehan'nombo ho anareo a de efa mitandremanareo zay fa ambala velona zay ny anjehany io anao ny enjeny saika tratrany ianao a de natsipinao a ny bakiraronao sy ny silipinao de tavela teo le omby io fa tenenako anareo foana hoe aza manahy mihitsy eny atokotany rehefa manasa namba aza manahy mihitsy bakiraro a slipy zay manolokoditra rehetra hatramin'ny kitapinony rehetra aza hany atokotany ho afa sy nyolona ody hitanao any anao zao a ny slipinao sy ny bakiraronao a mitrohanao niny le omby a de lasa iny io tadiaviny io ino Andriamanitra miteny anao hoe io slipinao sy bakirarony io a dorengana maka mpiandry nareo zay tratrany zany anareo fa arary anareo a zay tratrany zany de maka mpiandry hoe iza mirety bakirary reto a isa maka reto slipy reto mpiandro mahalala zany alaina fa tsy mpiandro rehetra akory okzay sa fa mialatsy fa tsy vita fa be loatra nofirinina koa tonga be loatra koa tsy tiako mba maka gazety ve fa mararatra amin'ny masoko a tsangana am'izay tsika riavana anolotra ny rakitra fitiavana mandrakizay ny tiavako anao ilay erany nangatana hoe tiako loatra de amin'ny fotoanany vokatry ny sampana ihany reny a no atao fa ny atsika de fitiavana mandrakizay a no ataotsika sotra Tompo Iarahana maka kisay tuku Nuni tabana Uwa riraci tuku Sina mania Haraka diundaku Beviate nausi pakidaku Duplete Tukulebe Simana kinana Leva tenila Sandali lamala Sia perire Latela sinau Lumina zanauku Nisugaku Aku habicu yenau sirubau sangata ketika mana habicu kucicu yenau sadia sauti satiana fikanaru aku mamicu yenau sirubau
Tompotsika sotra Jesosy sotra zava-dehibe tokoa ny fitiavanao anay ary mitoto rebika isan'andro anao mahita anay satria tena tianay ianao vokatra zany Jesosy dia nanolotra izao fankasitrahana fanatitra masina so zahay raiso zany Jesosy vokatra ny fonay na kely iny na be iny nataonay ho anao ankasitrao zay nanao rehetrarehetra n'izany fa fantatro fa tiany olona rehetra ianao misaotra Jesosy dia mamindra fo any Madagasikara mpanota daholo mamindra fo amin'ny mpanomponao rehetra fa olon-dratsy daholo zay fa ny fitiavanao kosa no fikirinay hanompo anao sotra tompo voninahitra nay ho an'Andriamanitra ririany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro enika voninahitany rehetra amen vavaka isika misaotra Jesosy anatrika anay teto ianao jery anay teto ianao miara-ny vavaka taminay ianao alohan'ny Iarahana Jesosy te eona aminao zahay be ny olona efa nahazo valim-bavaka taminao araka ny teninao hoe eo amin'ny toerana rehetra izay ampatsahivoko ny anarako eo no anatonako anareo ary ny tahiko anareo tsy mba mandangy anao fa manaraka izay hijoro vavolombelona amin'izany fa tena meny vavaka ianao hitodika amin'ny olona rehetra ary ianao Jesosy misaotra Jesosy hoena amin'ny dabilio rehetra ianao hatrany amin'ny 4e étage any misaotra Jesosy aniraka ny anjelinao ianao akaikinay mingava ianao ary Jesosy noho ny fitiavanao ane dia mba hiondrika kely ianao araka ny teny hoe tahita ny malalako tahita ny endrikao areo izy Jesosy faly ianao mbola tahandreny feonao hoy ianao mba hiondrika kely ary anao Jesosy azafady indrindra tanila kely aminao mimpanomponao na tsy malopeo ary zay ny fitiavanao kosa dia ampy andray ny fivavahanay dia ianao ary ny vavaka Jesosy misaotra Jesosy fantatro fa tiana ianao fantatro kosa nefa ny olona tena nivavaka tamin'ny fony nandrean'izany ianao voaray ny vavaka hiakatra any an-danitra ianao Jesosy ianao mpisolo vavana ihany ianao mihitsy nilaza hoe tsy mahay mivavaka ianareo zany hivavaka ho anareo mba tsy ho levona ny fononareo sotra Jesosy mpanomponao izay mangataka izany
ary mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy lohy ny vavaka misaotra Jesosy raina izy any an-danitra ho Masina ny Iarahana tonga ny fanjakana atao tokony an-danitra meonay noho ny ana sahazo anay ary mamela hanelokay tahaka namilana izay meloka taminay ary mitondra ny amin'ny fakam-panana nanafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raison'Tsodrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny fa Jesosy miteny fa za rehefa tianao dia tena tianao hatramin'ny farany tsy andahoaninao na foy ianao ary tsy hamelanao rery sady monjy ianao mbola ombanao sotra Tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany halleloia masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra ny rehetra amen petraka isika dia ny mpandraisisa no mijanona Zanakao iterina minamina sainananako taminiza tutuliza emanenina nonirasi izainatame nachifana sikamina Sakudichu Sadikumaru Tumagula Mavakifu Ivakazulu Luani Pima Luani Juma Ieritu Ituditu Yo
misaotra an'Andriamanitra indray isika androany fa mbola velan'i Jesosy isika indray fanasan'ny Tompo. Maro ny olona tsy afaka mandray, tokizihatra ny trano an'ny sasany, marary ny sasany, noho ny olana samihafa dia tsy afaka tonga amin'ny toerana itony izy fa itsika kosa dia hiaraka iray latabatra amin'i Jesosy androany. Tsanganary lohantsika rehetra me voninahitra amin'i Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia hoy Jesosy hoe izaho moro velona nidina avy tany an-danitra ka izay mihinana n'ity nofoko sy misotro ny rako dia izy manana fiainana mandrakizay. Dia izaho nangana azy amin'ny andro farany. Dia ndaontsika ara-tsiara an'i Jesosy satria izy hoe anaoviana ianareo mihinana sy misotro dia mba tsara ovy aho. Andaontsika hanao ny hira hoe 70 ry Jeso ny fitiavanao dia izay ny falianay. Ndiny voalohany ihany. Jesosy Kristy velona fa ny Nazareto, isaky ny lahady voalohan'ny volana ianao dia manasa ny zanak'olombelona rehetra iray latabatra aminao. Fa hitanao daholo ny fahasairanana mandritry ny ray volana. Manome fotoana foana ianao isaky ny amin'ny ray volana dia miona amin'ny zanakao rehetra ianao. Faly izay Jesosy satria afaka tonga eto niaino ny fananarana, niaino ny fampianarana, niaino ny torolalana rehetra. Dia nefa mbola tsy tafandrimandry ianao satria mbola hitanao daholo ny korotambelona rehetra ny anatin'ny fo sy ny saina sy ny fanahy rehetrarehetrany. Dia mbola mamelatra latabatra ianao Jesosy. Iresadresaka amin'ireto malala anao reto, resadresaka amin'ireto zanakao reto. Ka dia faly be izay Jesosy. Indreo mofo ambony latabatra, indreo koa Jesosy ny sirô. Olombelona daholo eny nanao andreo e. Olombelona namolavolana azy ireo nataony any anatin'ny fatana tany. Olombelona ihany koa mbola nanamboatra an'io. Izay vao tonga eto amin'ity latabatra masina ity. Mangataka aminao ary aho Jesosy, izay rehetrarehetra reto miara-miombom-bavaka. Masina io tena ilay nofinao tokoa Jesosy dia tahaka an'izany koa ty sirô ty. Mety sirô io, mety rano io, fa Andriamanitra mahagaga ianao. Fa ianao nanovany rano ny divay tao akana tamin'izany fotoana izany. Dia mbola tsy miova ianao omaly an'io ary mandrakizay. Ka dia Masina io Jesosy mba ho tonga le rahanao tokoa. Ka dia amarino ny teninao fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay. Dia matoky izany izay rehetra Jesosy. Dia indreo ny diakonina anao manoloana ny altara.
mahafinaritra be daholo mijery andreo, tsara tare daholo, ohatrin'ny anjely. Fa ianao mahita ny anatin'ny fony, ianao mahita ny anatin'ny sainy sy ny rehetrarehetrany, ianao mahita ihany koa ny adalàna satria olombelona ihany ireo Jesosy. Amasiny moa ireo Jesosy. Fa izy ireo ane nandray anao voalohany hitondra azy eny amin'ireo vahoakanao ireo. Amasiny ny fijeriny, amasiny ny fony sy ny sainy, amasiny ny tanany. Raha misy mampisento azy vavaka eny an-dala rehetrarehetra eny dia mba tsarovy izy Jesosy. Dia tsarovy koa ny fiangonana rehetra efa niomana nandritry ny alina hatramin'ny maraina, vao maraina maizimaizina dia efa niomana ao akaty aminao, fa te hahitanao, tovy mahitanao izy androany. Ka ninonina eta mavesatra lolo aviny, ninonina aretiny, aza atao misy mitondra ny zantsony moa Jesosy. Amin'ny alalan'io rahanao io, amin'ny alalan'io tenanao io, dia aza atao misy mitondra moto fahasairana anantsony. Fa ataovy mahay mibebaka sy mifikitra aminao. Izany sy rehetra mahasoa angatanay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy Masina. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Ary tamin'ny alina namadiana azy iny ny Tompo, dia nandray mofo dia novakiny hoe ity ny tenako izay hozaraina ho anareo. Ary efa avy nihinana izy ka hisotro, dia hozy izy hoe ity kapoaka ity hozy izy fanekena vaovao nalatsaka ho an'ny maro ho famelako ny elokareo. Ka naovinanareo mihinana nytony mofo itony sy misotra amin'itony kapoaka itony, manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Andeha ary mba hiditra efa voavoatra ny zavatra rehetra. 420. Avy ary mangetaeta ho aza mamoy fofa indra misy rano vela izay omena dia anao mba omenanao. Jesosy Tompo no manasa antsika ao anatin'izany hira izany ny andiny voalohany dia ny andiny faharoa. Jesosy Tompo no manolotra. Eny aminao eny Jesosinao dia andaontsika angataka amin'ny CFF sanatsika anao nira hoe o mamelany elokay.
Mamelany Elokay CFF. Ao anatin'ny hira samy mivavaka. Tanullo tena wana wawisa ya visa hera Gana kutana numaza kiza Tena nufesa nansinja Tena tokwila hera Vatinisi asuru kuana Efananda wisana jure fakapanda Gideti Sani sani kaya na la vijana we Usizaru kulakina Vavotuna vokina Veria Asara kana Vafitaka Sesosio Liberi la vida Toizatsika amin'ny raha fifoazana hoe zaho ane Jesosy ka mba maniry
tena tsy te aditra tsona ikiry aiova fokatsy ania ho sakaizanao mandrakizay dory ao amin'ny boky fiderana izy a 70. Sawane Jesu kamamahiri Sia diji tsulina ikiri Fayu vafukatia lia Usakazana mazakizayuri Sokambamikasa Sia merina irunilasa Fecha sada sada maramara Siva sija kau itu Nefa paradisa mameri fanekena amin'ny Jesosy hoe anao a Tompo. Feel
hozy izy ny apôstôly Petera hoe tsy tahaka amin'ny volafotsy na volamena, mety ho simba, mety ho loha ihany koa nanavotana antsika rehetra. Tamin'ny fitondran-tena adala izay nentin-drazana, fa tamin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy izay tsy mba misy pitina. Dia hoy izy Paoly apôstôly, jereo ny azo fijaliana, fa teo no namonjena anay, ary teo koa no hanavotana antsika rehetra, fa firenena masina ho azo tsika rehetrarehetra. Dia mbola teo amin'ny eo azo fijaliana eo ihany koa Jesosy tsika. Teo ny Jesosy tsika nitomany. Teo ny Jesosy tsika ny vavaka. Le vavaka mihezinezina manao hoe ray eo mamelany elony, fa tsy fantan'izay ataony. Isika rehetra koa hitsangana dia nondrika ny lohantsika dia hira hoe manatona Jesosy ka miondrika noroka ny tongo masinao fa zaza olona tsy mendrika avozoanao. Jesosy amintsika rehetra, teo izy ny nofoko dia hamy dia misaora azy ao am-pontsika rehetra. Jesosy io, tena tianay loatra ianao, tena mandefitra be aminay ianao, fa hitanao daholo ny nalehanay, tsisy pahitany eny elehanay, miafina izay raha vao maditra, fa ianao mahita an'ireny eny anilakilan-trano rehetrany, any am-piasana rehetrany, any trano rehetrany, fa nefa na dia izany ara dia mbola tianay foana ianao, dia mbola natsoinao indray izay iray latabatra aminao, dia mbola menao ny nofinao izay Jesosy. Jereo vahoakanao izay nihinana ny nofinao iny, mba hatsapa izany fitiavanao izany, ka tsy androany madio dia rapitsy maloto. Sotra betsaka Jesosy, amen. Sotroinareo rehetra teo Jesosy, fa ty ataoko fanekeny ty alatsaka ho an'ny maro ho famelako ny ilokareo. Saora azy ao am-pontsika rehetra. Madio be zany zao izay Jesosy, madio ny fisainana, madio ny fijery, any anatin'ny foretrarehetrany, ny toetra ratsy rehetra, fa rehefa nampianarina teto izay dia samy mibebaka ho an'ny tenany avy, tsy jery dada, tsy jery neny, fa samy mibebaka ny amin'ny tenany,
dia misotranao izay nanao fanekena. Tena nanao fanekena ianao Jesosy a, fa ho velanao ny elokay rehetra. Voaka amin'io varavarana io izay a, atsiaro ny fandraisana androany, fa nanao fanekena ianao, fa namila ny elokay rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Petrakatsika rehetra. Dia ataontsika ny raha hoe 70. Manomboka izao a raha Jesosy ao amin'ny bokin-kira fiderana. Manomboka izao a, namafy ny alondrano izay mamely ety a, dia hitsenanao foana, na iny kiantsa na iny kidona, hitsenanao foana Jesosy a. Tao ary 70. Efa miomana hitsenana nanenio nany apitso nanina ny apitso zay avina Jesosy faly afa efa miomana hitsenana na miuru rasani kuchuka na mifanesa ni chelata yeri panatena kichena na wateso rifambia kek leftona lefuto saya vina Jesosy faly afa efa miomana hitsenana efa mbiakaiky ny fotoana zay avina Jesosy fany aoe fany afa efa miomana hitsenana Jesosy na miuru nikuchuka na mifanesa hitsenata yeri panatena kichena hitsenana Jesosy na isona ianao samiana yeti edi fanatena hitsenana Jesosy na isona ianao samiana yeti
dia anao fanekena amin'ny Jesosy amin'izay tsika misy nangataka tao amin'ny voady hoe mba ataovy ilay hiratra amin'ny farany e dia ataontsika iny a mandra-pavita ny rihana voalohany. Tiako ianao hoe tiako ianao Jesosy, tsangantsika fa efa mirehitra ny jiro. Siatakaloko anisaniza siusuloko ninini hatramy farany miatsika sana hatramy farany afoky izay mamifoko ety foky izay maminy foko ety ndao asa toy izao ndao asa tontolo izao satsy alaminao nafaly aho na malahelo nafaly aho malahelo ao tefonera nany aho tsy nilazana ity aho avy ambony amin'ny tanany etiaka ianao Jesosy Jesosy tsisy volafotsy tsisy volamena omena ianao Jesosy fa zay niranay ataonay fanekena aminao fa hatramin'ny farany Jesosy tsy saraka aminao zany zay na mahazo valim-bavaka izay na tsy mahazo na ory izay na malahelo na mahantra izay na enjehan'olona dia izao ihany Jesosy hatramin'ny farany tianao daholo izay rehetra nefa ny teninao manao hoe raha tia ahy ary nareo dia hitandrina ny didiko menatra izay Jesosy vavanay mipolotra fa tena tianao izay fa tsy vitanay izany Jesosy androany mety vita ihany fa ny apitso tena mifony izay fa nefa mba tsaro izay Jesosy na dia ny androany fotsiny ary ny sentosento sy ny ranomasy kely narotsaka teto mba tsaro izay Jesosy sotranao androany nanasanay mamenga Jesosy izany hoe
Zanak'Andriamanitra no manasanay izany. Tena mamy be nge izany Jesosy. Fa tsy fahazarana fotsiny akory fa tena mamy be, tena mamy be, tena mamy be. Tery izahay Jesosy hatramin'ny farany ihany koa. Mba tsy hisy alan-daharana amin'ny fanomponanao sy ny fanarananao. Fa eto dia eto ny lalana. Fa matoky izahay Jesosy fa ho tantaninao ny tsirairay avy izay nomenao fanahy masina, nataonao batisy, nanolo tena ho anao, tantanao hatramin'ny farany ihany koa Jesosy. Dia any an-danitra any mihaona misaotra Jesosy. Rainay izay any an-danitra, Masina ny Iarahana. Fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Resoaran-tsodrano ny fitiavan'Andriamanitra ray, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ny fanamasina mbola mombantsika tsirairay avy, hitaridalanantsika amin'ny alehantsika rehetrarehetrany. Dia ho Jesosy aza matahotra, aza mierikerika foana, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako oka ho adidiko ihany. Fa liara ny fanantenana, mareta amin'ny fivavahana, saora amin'ny zavatra rehetra, fa Jesosy ny rehefa tia dia tena tiany azy hatramin'ny farany. Tolotra ianao Jesosy ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny aran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia indray tsara daholo.
Tompo.